YouTube sika miarahaba tokoa miaravantsika rehetra am'izao andro alakamisy harivariva zao amy folo alina angamba zao any Madagasikara raha ohatra tsy diso amy folo sasany hijery baolina rehefa avy eo France sy Brésil match amical. Salama daholo akory amintsika rehetra. Bon, hiresaka gouvernement tsika hiresaka passation, hiresaka izy mba azontsika avany zany ny écho sy ny karazany ny anankiroa ngamba zany no resahantsika hoe bon momba ny passation ny Rugy Altera sy ramatoa Christine Razanamaso zay no resahantsika satria zay no nazahoantsika vaovao olona akaiky antsika koa reo tsy olan'izany resahantsika tsy mamenatra zany zao ny resaka nomination ny membre gouvernemanta de sady ampidiriko zany le resaka hoe Berija koa ao anatiny Siry Herzo tsy tafiditra zany Zenizeda zany sy ny karazany ampidiriko afangaroko eo mixeko eo zany le ligne éditoriale hitondrako anazy tsy afenina fa tena nisy ny gidraka ary nisy mihitsy ny tsy fifankazahoana tamin'ny nanaovana ny nomination n'ireo membre ny gouvernemanta ireo ary tsy mampagaga raha ohatra hoe zaho mankany ity zany tena mba anatra ampitaiko amin'ny olona mitondra tena anatra tena tsy misorona rery olona miteny an'ity zavatra ity fa io foana no mahatonga an'le hoe misaotra betsaka io foana mahatonga an'le hoe tolona na le hoe tsy mahatafita tonga hatrany amin'ny farany ny zavatra tokony ampitaina ny tolona na ny combat zay entitsika hatramin'izay ny tolona ny naomby dia rehefa tonga ny taona roa sy roa arivo dia Ngiara Valomanana ny olony daholo ny apetrany ary tam'izany nisy an'le hoe Tiako Bôsy sy ny karazany sy ny karazany nanana koa izy intellectuel maromaro ary dia ny résultat voalohany tena positif aza adinonareo fa 2002-2006 tsara be ny résultat Marc Ravalomanana résultat ara-économique zay tsisy adihevitra ny am'izany fa rehefa nanomboka mitsipahan Ravalomanana reto mpiara-mitolona taminy tao anatin'izany le grand maître tao anaty maromaro ny voatsipaka tao zany de nanomboka nidina am'izay ny fandehan'ny raharaha neny Andriamatory Ratsiraka indray de zao paix à son âme nametraka ny olony rehetra izy na de tsy nisy résultat raha hoe probant fa toujours est-il hoe positif dia naharitra teo amin'ny fitondrana izy zany hoe misy pôle anankiroa zany hoe manenjika ny développement manenjika ny lazonady dia tsy maintsy manana ny ekipanao ianao ary mametraka ny ekipanao ianao ao anatin'ny zany atao hoe fitondrana raha te hahita résultat positif sy hahita hoe lazonady zao manko no tsy fantatry ny olona zany
c'est bien, c'est vraiment bien facile d'accéder au pouvoir ary ny fahatongavana eo dia tsy sarotro fa ny mijanona eo no tena sarotro. Maiky ary ho tonga ao fa rehefa avy eo zany hitazona an'le izy am'izay hoe ahoana ny nijanonako maro eto, iny no tena sarotro iny ary c'est pas à la portée de tout le monde. Ny girouette, ny mpamadika palitao an, ny opportuniste, reo zany an, averiko tsara. Ny girouette zany hoe Ramasabomanga zany, ny mpamadika palitao an, ny opportuniste, reo no tena manimba sy manapotika fitondrana. Ary tena potika azonareo an-tsaina ve fa vitan'izy ireny manapotika sy m'isoler, manapotika aloha voalohany indrindra n'le fifandraisan'le filoham-pirenena amin'ny olona manodidina azy akaiky taneloha, ka lasa mamana am'ireny olona ireny izy, lasa tsy miheno intsony ny toro-kevitra na toro-hevitra avy am'ireny olona ireny izy, fa lasa ireto voatonga omaly, lasa ireto opportuniste. Ahoana moa zany? Za moa de nanoratra ny filoham-pirenena tsy afeniko zany. Hosahako hoe ao amin'ny lapa ao aminao ao anie. Feno pitsikilo e. Ahoana nahatongavan'izany hoe saky hifampikasy tanana any amin'ny réseaux sociaux? Tsy rainareo. Ianao zany rehefa mifelela mihitsy mifehivava tsy hiteny hoe tsy hamoaka an'izany. Ny tena koa moa tsy manana prova hoe nisy ve zany sa tsy nisy. Fa mandeha be ny resaka hoe raikitra ny rompo tao, saky hifampikasy tanana. Da hoe tsy manana prova am'izany a. Fa raha sanatria zany marina. Ahoana ny ahatongavan'izany any amin'ny réseaux sociaux? Misy pitsikilo ao zany, misy mpamadika ao zany. De mba tokony henoina ihany le zavatra soratan'i Gà Fleury de manière discrète reny hoe misy an'izao Andriamatoa Filoha, misy an'izao, mba jereo akaiky. Fa ianona anie de miaraka amin'ny ianona fa zao nataony. Zao miketriky. Tiako be ny tenin'ny filoham-pirenena hoe tsisy sentiment intsony. Na iza mitetika sy miketrika fanakorontanana. Tena tiako iny Andriamatoa Filoha. Ary arahanay miaraka amin'ny vava, sotenevanay ianao amin'iny. Tena sotenevanay. Aza adino foana ho Andriamatoa Filoha fa ny herinao de hery avy amin'ny vahoaka. À la limite rehefa dara tsy fantatray. Ianao sy mpanarivon'ny diandra mifantatray. Ny ankoatran'izay tonga tsy fantatra fotsiny teo. Raha tena say izy naninona tsy nandray an'le fitondrana? Fa naninona nodina tsipy tany aminao? Zany hoe zay zany tena tiako hazavaina mihitsy hoe za tsy miteny hoe izy efa dany opportuniste an. Tsy izy efa dany mpamadika palitao an. Tsy miteny an'izany aho, azafangaro. Tsy izy efa dany Ramasabomanga. Fa na izany na zany misy fopona ny ray amin'izy efa dara eo. Ary tena fopony.
Zao, inona ny zavatra mivoaka? Io zany niezahana zay ampandroso ny firenena, apety ny firenena, hitsiny ny filaminana eo am'le raharaham-pirenena. Nampalahelo fa tany amin'ny olona navita asa be indrindra no nandeny ny fanapahana hoe tsy manohy intsony nareo. Aloha zany de mideran'ny ministra Ralitera, mideran'ny ministra Christine Razanamasoa, tsisy couac ny passation. Elle était sereine. Elle avait la tête, sa tête sur ses épaules. Elle était droite. Égayée. Comme si c'était ouais, la vie continue. Ce n'est qu'une étape. Fandray tanana tsara izy amindravavy. Izy mianaka moa zany raha zay koa no itenena anazy. Ramatoa Alice Ndiaye. Tena tsy afeiko, tena efa natahotra hoe olona zay ny tsaiky hipetraka atao. Tsy mahamenatra any tena zany nanoratra tamin'ny PRM hoe raha io kosa aloha monsieur le président de felakatamainao anay io. Raha io no apetrako ao eo. Ahoana mihitsy moa ny olona nekainy fa hoe olona akaiky an'izany hoe Patrick Rajoel, olona akaiky an'izany hoe Ravaravavy Tafika, no ino apetraka ho ministry ny hoe tena ompy zany e. Raha zany no tanteraka atao, ompy ho an'le mpitolona mihitsy zany. Misy balle perdue any amin'ny lalàna ministeran'ny asa sy ny lalam-panjakanany. Suzy fa tsy tonga teo, azo tonga de abrogeny. Soloina. Ny tiako tenenina zany de zao hoe mafy nahazo an'le PRRM satria tsy mba hoe jerena ry olona e, atatika anie zany ataon'ny olona ny satria tsy maintsy izy foana ny faran'ny rihatra e. PRRM ataky anie zany ataon'ny influenceur amin'ny PRRM zany e. Fa tsy nahita na iray ara. Amin'izy efa dara eo ka nijoro ka ino no fandarana manokana hoe hiaro an'le PRRM na hiaro an'le fitondrana. Tsy nahita ho aho. Nefa na de membre gouvernement teo aloha koa ary. Totran'ny gasikara ihany ny tena sa. Ay de FBI koa. Femme brillante et intelligente. Rehefa tsikopinareo de andana mankany faravohatra. Ministry ny fitsarana. FBI ny fitsoko azo indray. Totran'ny rano tena sa. Fa sisan'izay variana amin'ny style. Mila ilaina le stabilité, mila hazavaina ny saim-bahoaka. Ry afidy Ramanandriabe. Mila hazavaina ny saim-bahoaka. Hoe inona no nahatonga an'itony décision tony. Fa tsy olona aty amin'ny 10 000 kilomètre aty no manazava an'le izy hoe mafy ny nahazo an'le filoham-pirenena. Mafy ny nahazo an'le PRRM. Miady revy. Ary rehefa tonga ny fizarana toerana, tonga daholo ny rehetra. Ary tonga de manao didy jadona. Tiany anay tsy maintsy atao an'ity. Tiany an'izao tsy maintsy atao an'izao.
Tsy mety zany e. Rehefa mba misy mahafinaritra de miara mahafinaritra. Rehefa misy tsy mety de arovana tsy hoe tsy mety fa misy olona raikitra ny ataka avy aty ivelany de tonga de miara ohatra ny bouclier daholo. De zany le zavatra mitranga tena hoe raha tena grosso modo an'izy hoe fitiavan-tena ny tena betsaka fa tsy de tena fitiavana an'le raharaham-pirenena loatra hoe tena andeha. Anka misy zavatra tena tsy ao anatin'ny compétence an'le olona mihitsy. Tena efa nisentiko ena hoa za raha ny MAE io hoe tena raha lasan'le olona ray zay de vao vetaveta le ministera. Loan'ny hoe recherche faux juge no fitenenana. Avotra tapaka. Misaotra ny PRRM zany aloha amin'iny. Tena nanoratra mihitsy zay e, tena hoe tsy mety kosa e. Felaka tamaina tena tsy mety. Misaotra anao tompoko ny amin'iny aloha. Opportuniste mivadika palitao Ramasabomanga. Eto de tia anontany tena kely hoe zareo midéfinira hoe opportuniste ve Ramasabomanga ve sa mivadika palitao. Misy limite d'âge-ny ve ny politika? Ohatrany tsisy a. Ohatrany tsy misy a. Raha tsy diso a. Io tsisy hoe limitina kely na limitina be. Fa ny traika sy ny efa anananao no mitondra. On peut trouver des jeunes gens de 23 ans efa mera. Voainga an'izany nisy. Efa ministre 25 ans. 80 ans mbola filoham-pirenena. 85. De lasa ny saiko. Io zany tena hoe ianao zany mba manana an'le discernement ty zany tena vitsy le malagasy manana an'io. Tena vitsy a. Miala tsiny aminao a Gérard, tena heureusement fa nisy an'le hoe Gérard le fou. Mettez vraiment fou quoi. Tu t'es même pas posé la question, mais c'est qui le plus vieux de la présidence pour que tu puisses dire des sottises pareilles? Hoe efa antitra izy fa aleo hijanona am'izay. De averiko aminao ny teny gasy teny présiden'ny Assemblée nationale. Fino moa ny zava-bitanao par rapport amin'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa tao anatin'izao tontolo zao ka afahanao miteniteny foana ohatr'izany. Inona ny zava-bitanao tamin'ity tolona hoe nanongana ny Andry Rajoelina ity? Mba aleo hazava ny resaka. Raha ohatra atao sarisary hoe ritendrim-bohitra ngeda be. Ianao angamba avoana kely ety ambanimbany ety monticule. De ny tendrim-bohitra no zeranao. Tena mba mandinika sy mieritreritra rangahy ty rehefa miteny zavatra. Hoe inona moa ny zava-bitako par rapport amin'ny vitan'iny Ramatoa iny. Mbola tsy nanomboka akory ny zavatra nataonareo de efa kabary mihezinyhezina be no nataon'i Christine. Ary ianao io raha tonga nanatona tany. Ianao efa nangataka fihaonana tamin'ny Ramatoa tamin'ny ministra Christine Razanamahasoa tamin'ny tao amin'ny Assemblée nationale. Aza mandainga ianao. Fantatro zany. Anisan'ny olona sodoka sy faly ianao. Tamin'ny kabary nataon'i ministra Christine Razanamahasoa tamin'ny teny vahiny. Ka ny te hafan'ny rehetrarehetra tao anaty efitra.
De ino ianao conseil spécial le ry présidence de avy aloha izy ejanona fa efa bebe taona. Nefa raha ataony degré de lucidité sy ny discernement sy ny avony zavatra lavolety ifampiresahanareo mety ho very ianao a. Ary ianao arane mbola zokiny e. Mbola zokiny ianao. Dikan'izany miteny an'ireny ianao miteniteny foana ianao sady mamely tena. Ary ny zavatra tsy fantatrao ary ity tena zava-doza tsy eritreretinao akory hoe inona ny adidy raisin'le ramatoa iny ao anatin'ny ankonanao mba tsy andanako lavidavitra. Inona ny adidy raisin'le ramatoa ao anatin'ny ankonanao. Any fa miteniteny foana fotsiny. Iny zany a karazana opportuniste raha Masabomanga tiako zaraina aminareo hoe ohatran'izany le izy. N'inony tenin'ireny olona ireny ve filoham-pirenena tsy fantatro. Fa tena teneniko anareo fa tena io no manapotika foana iresaka raha Masabomanga sy ny opportuniste ary ny mpamadika palitao ny fitondrana. Za zany de tena mirary soa tanteraka, tena teneniko ity, mirary soa tanteraka ny ministre ny affaires étrangères voalany aho, mirary soa tanteraka ho an'ny ministre ny angovo voalany fa tandremo ny raha Masabomanga ny opportuniste fa ireny no mampiady anao amin'ny olona akaikinao. Reny no mampiady anao amin'ny olona akaikinao satria le olona niaraka mitolona taminao samy mandray an'izany nianatra zany daoly a. Nisy tratran'izany anie. Fa mety efa vongana vao mety manenina amin'izao fotoana izao. Reny opportuniste reny raikitra mitolona tsy hitanao akaikinao izy. Raikitra miakan-doha vola côte tsy hitanao akaikinao izy. Fa vita le zavatra izy no eo akaikinao voalohany. Ary izy no mibahana toerana. Izy no mifiltren'ny olona ampidirina. Ary izy no miteny hoe ity tsy mamedy. Zany anie le zavatra. Inona ny tolona nataon'i Léontine SGNM io? Inona ny tolona nataon'i Léontine? Tonga SG ramatoa Léontine de zao ny vava-teneniny. Karakarao reny fa olon'ny Fleury. Tsy maintsy atao zay hampiala an'ireny. Za very ramatoa Léontine de mba fiteny. Za very Léontine de mba fiteny. Na de hoe inona raha tsy fitiavana an'le Fleury. Karakarao atao zay analana an'ireny fa olon'ny Fleury reny. Fleury ary mbola tsy miditra an-tsehatra akory de efa atahoranao. Betsaka aloha no tsy mbola ora manko zao hodiko an'i Madagasikara. Miala tsiny tsy hoe hody fa handalo. Za fa tia mipetraka. Fa betsaka ny hisitrika any anaty fasana na hiafina any tsy fantatro rehefa tonga any. Tena sahako miteny anareo an'izany. Hoe tonga hono le ry. Reny olona nangalatra ny tagniko reny. Sy tagniko anie any tonga de hanaovan-dralahy trano fotsiny. Zany teneniko zay azavaiko zao hoe misy ny ohatran'izay ka zay mihitsy ny resahantsika amin'le kahany Berija hidirantsika eo. Zao faharoa. Faly aho satria afa doza aloha zany tam'le eo. Faly ihany koa satria zay manko le teneniko hoe faly aho. Ozy Ravalmanana zay. Merci Ravalmanana. Satria ny antony de zao. Raha anakenina mba
teneniko tamin'ny filoham-pirenena hoe reto kosa indrindrindrindra fa le resaka hoe pilier fa tsy pilier indrindrindrindra fa le resaka hoe pilier anao tsy voatery ho tanteraka daholo re olona mifankatahany fa rehefa mba nahavita kosa hoe 5 tao anatin'ny 9 de efa misaotra anao Andriamatoa filoha misaotra anao tanteraka fa fantatro nefany fa tsy manary Andriamatoa Kristina Razanamasoa ianao fantatro zany tena fantatro zany convaincu am'zany fa anatin'ny adevitra tsy maintsy misy ny masitsika fa ty ambadika tsika manao an'zany fa tsy ty amin'ny plasy amina ty satria saiky en danger tsika misy ny manome taolana de misaotra tanteraka ary faly aho tena faly aho raha ohatra hoe afaka raha nisy an'le petite bouteille champagne indray de misotro mihitsy androany avec le recul moa zany ianao mahita hoe le filoham-pirenena kosa niezaka izy fa tsy voatery hoe zay sitrapontsika rehetra no atao fa izy koa mba mandahatra hoe zao rangany andaharako an'ity ino maha filoham-pirenena azy iny zay le izy zany na zany na tsy zany mba tokony mandinika ihany koa tsika vo isaka hoe inona koa ny tsy nentina ataotsika fa nisy koa aloha tao nisy tsy nety koa tao de mba mandinika ilao reny relation toxique reny tena teneko zany satria ho avy indray mety misy zavatra tsara omen'le filoham-pirenena de eo indray le toxique de manimba an'le olona mitolona miaraka amin'ny tena indray de vinona fa tsy bis repetita satria nisy mesazy ihany nalefan'ny filoham-pirenena teny ambadimbadika teny fa tsy kopiny rehetrarehetra hoe tena mesazy sérieux ke ty zavatra ty ny amin'ny Berija de zao zavatra lazaiko anareo entre an'ity fandaharan'ity hoe front office sy ny back office amin'ny filorirako eto Malala dia misy rindrina ngeda be mihitsy manasaraka azy ary tsy ho voavakinareo mandrakizay ny atao hoe back office am'izany atao hoe filorirako eto Malala zany sauf ny olona ohatrandry Berija reny malalana sy mpiara-mitolona tamiko maromaro ny tanora niara-nitolona tamiko surtout nanomboka tany amin'ny 2008 2009 jusqu'à 2025 maromaro tsy eto any andeha hilaza hoe reto aby izy na izao aby na izao azy satria saripady mirevele identitén'olona ary ny fomba fiasanay koa de sofina sy maso fa Berija moa zany nefa se dévoilé de tsy maintsy arovanay ny anay na ino kidona na ino kiantra zao tao anatin'izany tolona zany misy loatra manko no avy ary tsy mbola nandalovany maloka sy ny hoe ny lalovany mafy ka hoe manana smartphone de mahay mandahatra de miresaka de mahay manao buzz de mieritreritra hoe tena kadada tsia andao hoe manana situation kely koa tsia tsy any am-paladian'ny Berija kory ianareo reny raha resaka hoe tolona no resahana sy ny atao hoe fitiava-tanindrazana raha zay ny resahana tsy any am-paladian'ny Berija kory nareo
tadio tsara fa tao anatin'ny fijaliana mahery vaika sy ny fitsapana sy ny sedra mahery vaika. Mbola navita ny doktorat any lehibanty. Tao anatin'ny sedra mahery vaika anie no tamin'izy tany am-pigadrana anie maty ny zanaky Berija. Sao de mba manody anareo zany. Mba fidina ihany ny zavatra teneniny. Satria manoratsoratra ery de tonga de mamelively ery. Raha nisy ny tena hoe activiste nanao sous-marin tam'izany atao hoe asa fanonganana ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, de nisany lohany am'izany Berija. Fa rehefa voasambotra izy tena s'estomper le tolona ary tena savolaina vao ny se redémarrer ndraiky. On a mis pratiquement 3 ans pour redémarrer. Parce que c'était toute une organisation. Ça fa quand teny betsaka aho a. C'était toute une organisation. Nitapaka sipotika. Mety tsy tadidinareo akory ngamba zany. Reny fandorana t-shirt TGV sy Mapara eran'ny Madagasikara reny. Zay ny nanao an'ireny. Zay ny nanao an'ireny. Berija ny tompon'ny mission tamin'ireny voalohany. Mitety amin'ny Madagasikara mizara vola aloha sy ny hoe zao ny mission de am'izao nanaovana azy. En même temps. Zay ny nanao an'ireny. Ny rindrina feno soratra. Sambory Mamy Ravatomanga. Sambory Andry Rajoelina. Izay ny nanao an'ireny. Mitety amin'ny Madagasikara iny tanora iny. Tsy mila vola, tsy mila harena. Tsy nisy hoe 500 millions na hoe 300 millions fa fitiavana tanindrazana fotsiny zao. Ireo ny favalim-pirenena manao an'izany a. Tsy afaky niteny hoe izy aby ny olona miaraka aminy. Satria tsy azo atao no midévoiler ho a. Satria batterie anay koa de Berija zany efa tsy ampanaovinay an'izany intsony. Fa mitondra mafy loatra izy. D'ailleurs tsy hanongana ny PRRM koa zay na PM koa. Sotranao a Berija tamin'ny intervention anao ankeo. Renouveler ny confiance any amin'ny président, PRRM sy ny PM vaovao. Satria mba teo amin'le tolona nareo nandritra ny 5 taona 9 taona de nareo ny ampianatra olona efa 7 taona tao anatin'le combat. Midina terrain. Kanefa ny Madagasikara de manaova andramo kely ny zavatra vita amin'ny Berija raha ho zakan'ny tsenanareo. Membre gouvernement mampetipety azy de zay ny tiany de inona. De zay de matevitra anareo. Angany olona tsy mety hanana ny safidiny. Ka hatramin'ny safidin'ny olona de vetavetainareo. Moramora kely a. Ary tena tsy mety. Ary zany anisan'ny zavatra anankiray tena isaorako tena rehefa manao an'itony zavatra itony de fadio no manao raisonnement par la haine. Tsy mety ny détester olona na mihira olona. Azo atao miady moneste. Manao remontrance. Manao critique, manao appréciation. Sévère na acerbe. Fa miagir par la haine tsy mety. Zay no ahafahako tam'izany andro
Miala tsiny hoe Berija fa ohatran'ny hoe mamofo tamandry. Tsy haiko ianao na mihaino ahy na tsy mihaino ahy am'zao olo zao. Rehefa nodimandry ny zanaky Berija, izy any am-pigadrana. Zao aloha teneniko anareo parenthèse. Nahavita ny saziny hatramin'ny farany Berija tompoko, fa tsy hoe nahavoaka. Nahavita ny saziny hatramin'ny farany Berija. Donc mba afantaro aloha zany le dossier tenenina, zay vao miteniteny foana. Tany am-pigadrany Berija no maty ny zanany, nodimandry ny zanany. Tena nalahelo aho. Tena nalahelo ary tena tohana. Ny tena netiko ambavaka mihitsy hoe tena hosahiko ve niantso ny bomba. Bomba amin'ny isan'andro mipetahako. Korotam-by e, kapisily e. Reny izy miteny tamin'ny fandaharana tsy haiko moa le fandaharan'inga adinoko ampaky ny anarany. Inga Fleurina iny nametraka ny anarako hoe korotam-by e. Alahelo mihitsy io. Fa tena netiko ambavaka Jesosy. Mba atao zay anekeny Général Ravalomanana ny hamoaka ny Berija andevina ny zanany. Natroko io telefônina io ary nindaisy ny Généraly. Président ny Sénat izy amin'io. Monsieur le Président tena mba manana fiangaviana aminao aho zany. Ahoana ozy izy? Tena ohatrany tsisy resaka mihitsy zany, mahay le Andriamanitra. Ohatrany tsisy resaka mihitsy zany le zavatra ataoko azy. Satria tokony ho tezitra amiko izy. Raha ny tena marina. Ahoana ozy izy zay? Izaho reo tena mba hiangaviako anao. Na de betsaka ara ny tsy itovizantsika hevitra ao, fa tena mba hiangaviako anao aho fa zao. Nodimandry any zanaky Berija. Mbola velo Berija iny a. Azonareo anontaniana. Mba avoa izy ho aho. Ary aza asiana menoty izy ho aho. Raha avoakanao, Ravoajanahary, raha avoakanao andevina ny zanany. Avoakako izy. Tena tsy nihezite Général Ravalomanana. Fa tonga de niteny izy, avoakako izy. Zao de zao. Tena nanaiky aho. Nanaiky tam'izay fotoan'izay ary tam'izay tena nisaotra anazy mihitsy hoe saotra betsaka tompoko, saotra betsaka tompoko. Ho tahinin'Andriamanitra ianao. Mbola velo Général Ravalomanana iny. Navoaka ny Berija. Pénitencier anankiray fotsiny angamba nanaraka azy raha tsy diso aho. Navelany. Niaritra amin'ny mafy ohatr'izany ve nareo? De mba rariny ve raha ohatra hoe tsy manana ny rariny ve izy raha ohatra hoe mangataka? Ny tena marina anie reo gadra politika na ny gadrana zao teneniko anareo a. Ny an'i Berija tena gadra politika pur et simple. Satria Berija tsy tao anatin'ny administration. Tsy nitondra fanjakana Berija. Fa acte. Des actions politika no nanagadrana ny Berija. Fa reo le ambiny gadrainy reo hoe rehefa tena enjehina koa ny dossier-ndreo, de misy tsy mety ny fitantanana nataondreo e. Gadra politika sasany zany. Misy tsy mety ny fitantanana nataondreo, azo gadraina am'zany zavatra zany reny olo ireny. Fa ny Berija tena politika. De zay ve nanozonanao amin'ny Berija hoe takizay izy nadranona tany am-pigadrana tany? Sao de mba tsy mety e. Rariny raha mangataka izy. Koa mpitondra fanjakana hoe alao loto zao, ho avy ny manaraka. Manitsa be mbola ho avy ry zandry.
aza misorona koa rehefa mahita zavatra tsy mety teneno. Teneno. Zay ny maha-révolutionnaire antsika. Zay ny maha-acteur de refondation antsika. Fa tsy hoe rehefa misy tsy mety de mangina fotsiny tsika. Anoratany am'le filoham-pirenena misy an'zao, misy an'zao, aza misalasala. Zay le izy. Ahoana mihitsy moa no opportuniste ny Ramasabomanga. Olona tsy taiza rehetra ty no andeha hitondra an'le tolona aveo le izy mandeha any amin'ny tseny eny. Non, miala tsiny tena miala tsiny be dia be mihitsy. Zay ngambany ny androany fa de ametra-beloma ho anareo ato amin'ny YouTube Tain'Andriamanitra Daoly. Bonsoir à tous, ohatrany tsy be resaka tsika zany fa reraky ny lakamisy. Rapitso mbola zoma. Tain'Andriamanitra Daoly tompoko. Dahoary ato amin'ny Facebook mbola mitohy.